Isan'ny nanana izay vokam-panadinana tsara izay ihany koa tamin'ity taompianarana ity ny lycée privé New Speed ety Ambodin'isotry ary izy ihany koa moa dia manolotra saram-pianarana mirary ary azony rehetra tsifain'ny ao anatin'izao vanim-potoana izao. Arahantsika raha moa ny fanadihadiana mahakasika an'ity sekoly iray ity. Ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry zany dia hitanao eny akaiky ny total Ambodin'isotry hôpital Maristopy. 12 taona zay nisy ny Sekoly lycée privé New Speed Ambodin'isotry. 12 taona lasa tokoa zay dia nisy mpampianatra maromaro, seka mpampianatra tamin'ity sekoly lehibe teto Antananarivo daholo izy ireo. Dia netomboka tamin'ny cours zany ny vondronandreo mpampianatra maromaro eo. Teo nefany noho ny vokam-panadinana tsara dia tsara dia ndray mandray mpianatra mihitsy nangataka hoe aleo ny zanakay mba hanaovana sekoly ara-dalàna mba mianatra isan'andro. Toy izao ny classe misy eto amin'ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry. Misy ny classe de 3e anala fanadinana BBC, ny seconde, ny première ary ny TA. Dia misy koa ny amin'ny fampianarana teknika dia misy ny première année, deuxième année, G2, G3 manomana BEP izay nahafinaritra tokoa ny sekoly fa efa saika 100 isan-jato ny vokam-panadinana dia ny baccalauréat G2, G3, FTG. Anisan'ny mampiavaka sekoly lycée privé New Speed Ambodin'isotry zany dia ny resaka fampianarana. Ny mpampianatra amin'ny sekoly lycée privé New Speed Ambodin'isotry dia mpampianatra efa manana traikefa tokoa izay niara ny asanay nandritra izay 12 taona izay. Maro angamba ireo ankizy nianatra tato amin'ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry izay mahalala tsara an'izany. Ny mpampianatra koa dia miezaka manatona manakaiky hatramin'ny ankizy satria eny na dia amin'ny tsiora fampianarana ka raha misy manalasala ny ankizy, raha misy tsy azony ankizy ny lesona dia vonona trano ireo mpampianatra manazava, miezaka manao manome fahafapohan'ny mpianatra rehetra. Ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry moa dia raha mahafantatra fa aty amin'ny faritra ambany tanàna. Marina zany nefa kosany ny toerana misy anay dia toerana tony dia tony tokoa ny fadiovana dia izay tena ezahanay mba tena anisan'ny ezaka ataonay eto amin'ny sekoly. Sa mampiavaka ny sekoly koa dia ny famorany saram-pianarana. Etsy-ndany koa manao facilité de paiement sekoly lycée privé New Speed Ambodin'isotry. Zany hoe raha misy tsy fahafahan'ny ray aman-dreny, raha misy fahasairana ray aman-dreny dia raha afaka mifampirarahana izy andony saram-pianarana izay tsy kelikely. Mampiavaka ny sekoly ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry koa dia ny discipline izay mahasarotina anay mpanabe tokoa. Ny fitambaran'izay voalaza rehetra izay na tonga ny teny filamatry ny lycée privé New Speed hoe sagesse, performance, efficacité et dynamisme. Efa misokatra isan'andro anao arany ny fisoratana anarana eto amin'ny lycée privé New Speed Ambodin'isotry. Ny fidirana dia ny 7 octobre mariana fa voafetra ny toerana.